fianatra raiky amin'ny 10 misarotra ny anarana fanantenana andeha ny fafito na vita ny fianarana telo taona tao amin'ny lycée technique professionnel Tolagnaro no navoaka tamin'ny fomba ofisialy sy nitsofina rano izay mitsinjara tamin'ny lalam-piofanana telo ambin'ny folo sampana chef d'équipe de chantier bâtiment et travaux publics na BTP, 6 sampana technicien maintenance automobile, 6 ambropolo comptable gestion. Efa tany amin'ny taona 7 no niorina teto amin'ny renivohitry ny fatra ny lycée technique professionnel izay azo ambara fa ireo mpianatra tsy naharaka tany amin'ny fampianarana ankapobeny no ankabetsahan'ny mpianatra ato amin'ity LTP ity. Mifanohitra amin'izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Efa manomboka zao mahafatatsy le fifanara teknika zany ny ray aman-dreny ary tsy vitany eto vila zany fa na ny anambanivohitra zany efa manomboka tonga aty tsikelikely zany ray aman-dreny mandefa ny zanany. Miova zany le fomba fijery taloha hoe rehefa tsy mahita sekoly anarana zany le mpianatra vao mandeha aty amin'ny teknika. Tamin'ny farany teo zao tena betsaka mihitsy zany le zaza tena aty zany safidiny voalohany. Ny fibanjinana ny tanjona sy ny finiavana no fitaovana entina hamitana ny fianarana. Zava-dehibe zany hoe mila mibanjina le tanjona rehefa manana tanjona ka tiana nanatanteraka an'iny alohan'ny zavatra rehetra tanora tsy maintsy hoe misy zavatra fa mahavariana ny saina fa rehefa banjina le tanjona iny tsy maintsy tojo amin'ny fona rovitra mahafa fianarana dia maro ny karazana zavatra rehetrarehetra hoe manahirana ny loha. Izay moa no tena fomba nitreko an'ilay fianarako hoe manao zavatra fa priorité aloha ny fianarana. Nanome toky ny ray mpiahy azy ireo ny lehiben'ny filiovan'ny Tolagnaro colonel Mandeha Tsara Georgie fa hitohy hatrany ny fiahina ity andiany fafito ity na ho an'ireo izay mbola hanohy fianarana na ho an'ireo efa hiatrika asa avy hatrany.